Fa mahakasika ilay lozam-pifamoivoizana ny tranga teo tena andoharany fotsy tao Antananarivo nandritra ny fetin'ny Noely dia toy izao ary ny toy nyity lozam-pifamoivoizana ity. Rehefa nanao fanadihadiana ny tenanay dia indro alefa amintsika ary fa dia efa maro ny lozan-tranga tamin'ity lalana ity. Raha ho aseho antsika ny 12 Novambra ny 4 Novambra no hitantsika teo ty indray ny 12 Novambra taona 2024 dia zao ny zavan-tranga na alina na atoandro tamin'ity lalana etsy Andoharany fotsy ity indray ny 15 Novambra 2024 dia saika toy izao avokoa zavanseho fa dia tsy misy olona avy dia mamonjy ilay niarandoza fa samy mijery avokoa dia mametra-panontaniana hoe ny mpampiasa lalana ve no tsy mitandrina sa ilay lalana mihitsy no misy mampiaya na lay antsoina hoe misy matoatoka dia tsy maintsy misy loza mitranga foana amin'ity lalana ity na alina na atoandro oziano hitrangan'izay ka dia anjarantsika rehetrarehetra ny mandinika na marina izany na tsy marina.